Miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompotra hatry ny ty anio an-talaty ty. Tsy haiko maheno ve tsika mba te anontany hoe maheno tsara daholo ve tsika azafady ohatra maizimaizina be le sary. Miaraka hivavaka indray tsika androany a, misaotra ny tompontsika fatratra ny ty andro anio ty indray a, ahafahantsika miaraka eto ohatrany somary maizimaizina misy kely aloha vetivety zay ngambana. Sarana ny tompo fatratra ny ty andro anio ty indray tsika mba ahafahantsika miaraka eto amin'izao anio zao. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a, manona fiadanan'ny tompo ho amintsika tsirairay avy a. Tsy haiko mba omeo ray torokely hoe za hoe maheno tsara ve nareo azafady, fa tsy afaka mba fantatra hoe maheno tsara nareo sa tsy maheno, sady ao anatin'izay tsika mizaka mizara amin'ireo namana izay efa mpanaraka ny fandaharana mba tonga atsika mba samy handray fahasoavana avy amin'i Jesosy indray amin'ity anio ty. Androany tsika dia hijery lohahevitra anankiray mahafinaritra be, satria mino aho fa na ianareo na izaho dia tena samy efa leo ny asan'ny devoly, tena leo ny amin'ireo karazana fanafiana, leo ny amin'ny asan'ny fahavalo, satria raha za manokana zao dia tena tsapako hoe ireo olona be da be izay entiko ambavaka na mifandray amiko amina MP zany na mivantana, dia ireo fanahy ratsy rehetra izay manafinafika an'ireny olona ireny lasa miezaka manafika anahy koa. Dia za zany tena anisan'le olona tena hoe leo asan-draha devoly, toy izay hoe azafady tsy lasa tsony tena aoka zay ampy zay mila tena mandray fefepetra entitra za sy ianao andresy ny asan'ny fahavalo, mila tena mitsangana tsika mamotika ny tafiky ny fahavalo, izay indrindra no mahatonga antsika androany hiditra ao anatin'ity lohahevitra anankiray ty hoe fampianarana ny fomba fiady amin'ny ara-panahy sy ny vavaka matanjaka entina mamotika ny fahavalo. Zay ny lohahevitrintsika androany mino aho fa tena hoe azoto ianao, tena vonona ianao ary tena azoto, satria ny ady amin'ny tontolo ara-panahy avana dia tena tsy sangisangy fa tena ady ary tena ady mety tena hoe mamotika olona rehefa tsy hainy tsara ny mitondra azy. Fa mialohan'ny zavatra rehetra koatran'ny mangataka hoe zarao aparitao amin'izay olona manodidina, ireo namana efa mpanaraka, satria tsy afaka tena hoe manaparitaka rehefa tena manomboka ohatr'izao ny fandaharana, fa dia ianareo no manaparitaka eo zany fa tsy manana telefona hafa afaka andefasako an'ilay izy dia mialohan'ny zavatra rehetra dia andaolotsika hivavaka satria Jehovah Andriamanitra no antsointsika sy omentsika voninahitra, ary izy no irintsika hitarika fena ao anatin'izao fotoana izao indray mba tena hoe andray fanafana sy fanasitrana tokoa za sy ianao, satria izy no mpanafaka, izy no mpamonjy noho ny amin'i Jesosy Kristy. Iara hivavaka isika tompoko.
raha eo misaotra anao indray izay tompo satria tena fahasoavan'Andriamanitra mbola fanay manana fotoana indray androany ao anatin'izao émission directa na hoe mivantana izao misaotra anao izay Andriamanitra ao ny amin'ny fotoana sy ny fandrindrana rehetra satria raha ny zavatra misy dia ohatra ny hoe sarotra foana ary tena sarotra tanterahana noho ny sakatsakana noho ny fahasahiranana noho ny zavatra be da be izay tsy maintsy vitaina kanefa tompo ao tena misaotra anao izay fa tena miasa ianao mahita ny etaeta ty anatinay tsirairay avy ianao mahafantatra ny fiainanay sy ny filana ty anatinay dia hitanao tompo hoe tena zava-dehibe aminay ny fotoana tahaka an'izao satria anao dia tena miteny mihitsy hoe mifampivavah mba ho sitrana ianareo dia androany Jehovah misandrata indray anao anatin'izao toeran'izao misandrata indray anao anatin'izao fandaran'izao misandrata ianao anatin'ny fosiny saina fanahy olona tsirairay avy Jesosy ianao le mpamonjy ianao le mpanafaka ianao no antony avelomanay misandrata indray anao dia resy tompony toeranao anatin'izao fotoan'izao aoka ny sotro fanamasinao hiasa ty anatinay hikasika ny fonay indray anazava ny sainay sy masom-pananay ahafanay mandray zay rehetra tianao ampitaina aminay indray androany osory ampanomponao Jesosy osory na ny sary na ny feo osory Jesosy mba tena hoe ny osotry ny fanamasinao ameno dia hitondra fanafana ho afana maro zany andresy lahatra fanamaro indray zany ody any amin'ny valanao anitatra ny ambainday ny fanjakanao mba vonaitry ny anaranao misaotra Jesosy ny amin'ny herinao mahagaga izay miasa eto amin'izao fandaran'izao miasa amin'ny fitaovana sy ny fomba fampitanana zany ianao ny andamina ianao ny andrindra Jesosy ary ianao ny feny fotoana rehetra mba tena vonaitry ny anaranao rery amin'ny zavatra rehetra dia misandrata eto indray anao Jehovah tompo maro ary fiarovanao no angatanay feno hiaro anay tsirairay avy isan-tokantrano hiaro anay ny amin'ireo karazana fanafiana sahady izay mety efa mivonim-bolina any ambadibadika any tononay fa ravo reny tsy ambininy reny fa ianao Jehovah no miasa dia tsisy masakana ianao momba anay dia tsisy atoitra anay ka dia raisy ny toeranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Izay nivavaka araka ny nambarako teo dia hijery lohahevitra anankiray vaovaontsika androany ao anatin'ny vanim-potoana ny andro farantsika ry havana amin'izao fotoana izao ary ny zavatra tena tsapa tsy haiko nareo na matsapa an'izany mino aho fa matsapa an'izany satria ny akamaroanareo misy fotoana efa hoe mandefa ihany resaka sy fitaraina nohatr'izany fifampitondranam-bavaka fa tena hoe mandrovitsy zany satana amin'izao fotoana izao ary be da be ny olona no reraka betsaka ny olona nohatra ny tsy matsapa tsony lasa fazarana sisa ny atao hoe mandeha mivavaka fa ohatrany hoe tsy matsapa tsony zany atao hoe tanan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainana zany tsy matsapa tsony zany atao hoe valim-bavaka zany fa ohatrany hoe varana ny lanitra aminy satria manino satria diso fomba vivavaka ny olona ny vavaka dia misy karazany be da be ny vavaka tsy hoe mivavaka ianao dia mivavaka fotsiny fa misy karazana vavaka isan-karazany zay mila haitsika tsara manavaka anazy misy ny atao hoe vavaka fiderana misy ny atao hoe vavaka fisaorana misy ny atao hoe vavaka fametrahana amin'ny fiainana fotsiny na hoe miara eny an-dalana eny dia miresaka amin'Andriamanitra satria ny vavaka dia resaka atao amin'Andriamanitra dia vavaka daholo reny fa misy kosa vavaka tena ilana vavaka matanjaka rehefa miatrika ady ianao ao anatina ady mangotraka ianao dia mila vavaka mifanaraka amin'izany zany mahatonga ny olona ohatrany hoe tsy mahita ninina miova izy sanatria hoe manambany ny olona fa dia jereo tsara raha efa ao anatin'ny ady mangotraka ianao dia ohatra hoe mbola raisinay zany an-danitra foana anao verimberinao eo na hoe anao araba maso maritsy haiko impolo-njato eo fa mahazo matoky ianao fa nafolo taona ary tsisy nininona iova mihitsiny eo raha tena efa ady mangotraka ny adinao fa manana stratégie ihany koa ny vavaka ary ny vavaka zany hoe ao anatiny ny atao hoe ady amin'ny tontolo ara-panahy ny fomba fiady amin'ny tontolo ara-panahy dia tena misy paikady tsy maintsy arahana ao anatiny izay paikady izay raha te handresitsika voalohany indrindra dia izao mila manana fahalalantsika raha hiditra ao anatiny atao hoe ady amin'ny tontolo ara-panahytsika
combat spirituel mila manana fahalalantsika tsy afaka miady ady fotsiny ianao de miteniteny foana fotsiny eo a zavatra tsy fantatrao mila malala ny tenin'Andriamanitra tsika ny fahaizana dia mety zavatra azotsika amin'ny alalan'ny traikefa ny fahaizana na ny hoe intelligence c'est la capacité de gérer la situation misy zavatra mitranga eo a hainao no mifehana iny voafehanao iny mety traikefa ny afanao manao an'izany mety amin'ny alalan'ny zavatra efa eny traikefa daholo moa ny anaran'izany hoe zavatra hitanao tranga efa niseho teo aminao fa ny fahalalana de tsy maintsy avy amin'ny alalan'ny fampianarana irery ihany no afanao mandray anazy mila mianatra tsika tsy mety tsika raha tsy mianatra ary zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina ny tenin'Andriamanitra ilaitsika malala ny tenin'Andriamanitra afatsika mandresy ao anatin'ireny ady amin'ny tontolo ara-panahy ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ataonay ahoana no fahalala raha tsy misy mampianatra dikan'izany ilaitsika manana na hoe mianatra mandray fahalalana amina mpampianatra ilaitsika ny manovy fahalalana amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana rehetra mifanaraka amin'izany mba afatsika manana fahalalana fa rehefa manomboka amina bonne base tsika de mora amintsika ny mandresy mora amintsika ny mahafantatra ny fomba fiadin'ny fahavalo faharoa de zao tsika mila bien entouré tsy haiko hoe ahoana ny lazako anazy ohatrany hoe ilaitsika ny manana olona tsara atao modely eo amin'ny fiainam-panahintsika manodidina atsika io olona io de olona mampirisika atsika tena hoe ho tian'Andriamanitra olona mampirisika atsika hivoatra amin'ny ara-panahy olona mitona atsika hitombo amin'ny fahalalana sy ny fahatahorana an'Andriamanitra mandrakariva karazana olona zay tsy amelanao mihitsy misy taona ianao efa reraka efa kivy efa nipigan efa tady varilava fa olona tsy amelanao mihitsy ny olona io ilainao manana olona tahaka izany manodidina anao mba hampahery anao rehefa sendra miatrikady ianao ilainao manana olona tahaka izany manodidina anao qui va te servir de référence zany hoe iny olona iny jereo zao ny fiainany tena tsapanao zany Andriamanitra velona ny asa tamin'ny fiainany zany de motive foana ianao isaky mieritreritra n'iny olona iny na de tadikivy ary ianao de matoky ianao hoe Jesosy ary efa nanao an'izao tamin'ity olona ty matoky fa mbola hiasa amiko izy satria izy tsy miangatra satria izy tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay ataovy zay ananana olona tahaka izany manodidina anao de ho hitanao fanomboka olona tsy ho kivy zany tsony ianao manomboka olona tsy mora hivarilavo zany tsony ianao de ny fahatelo de zao ilaitsika ny miaino an'Andriamanitra Andriamanitra de misy taona mamangy atsika Andriamanitra de misy taona manolo-tsaina atsika hoe zao no atao rehefa miatrika zavatra anankiray tsika satria zao Andriamanitra tsy hoe ny zavatra rehetra de ataonao atsika daholo izy ny anao zavatra rehetra amin'ny toeratsika misy zavatra omeny atsika ohatrany hoe masoandro omeny fa tsy mila hoe manao an'izao ianao de manao an'izao fihetsiketsehana ohatra an'izao zay ianao vao mahazo masoandro fa omeny masoandro omeny ny fahazavana tonga ny alina tonga ho azy ny aiziny omeny fotsiny reny misy karazana zavatra omen'Andriamanitra fotsiny tahaka izany fa misy karazana zavatra itsika no avelan'Andriamanitra amantatra ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe voninahitra ho an'ny mpanjaka ny manafy ny zavatra Andriamanitra mpanjaka ny mpanjaka misy taona izy tsy hoe afela izy fa tiany ianao mba hikaroka tiany ianao hifandray aminy de arakaraka ny fifandraisantsika aminy mahazo tsiritsaintsika mahazo révélation-tsika manoloana ny zavatra anankiray de iny no mitarika atsika hoe zao zany ny tokony atao manoloana ny ady io
zay no mahatonga le ten'Andriamanitra mifakazara amin'ny tsy toy ianao dia hiadana ary izany ny hevinsoa aminao satria rehefa mifakazatra amin'Andriamanitra ianao dia mandray révélation foana ianao mahazo tsiritsaina foana ianao mahazo consigne foana ianao manoloana ny combat spirituel anankiray izay treanao dia moramora aminao ny andresin'ny fahavalo dikan'izany raha reny karazana vavabavaka madinidinika reny efa ao anatin'ny ady dia mila tsika ny mihetsika mila tsika no miainga manao zavatra tsika ny miady fa ny fandresena efa azo antoka fa ho atsika fa tsy hoe vo misy zavatra misy problème kely manomboka le combat tsika manomboka misakatsakana ny devoly dia fa iny ianao fa ho kivy dia hoe za tsy ianao farakaraka ny anaovanao an'izany vo may mampahela be vo afaka amin'io ady io ianao fa mila mamantatra tsika ohatra ny ahoana ny tokony ataotsika dikan'izany tsy ireo karazana hoe andeha maky salamy faraika amin'ny sivifolo fotsiny dia vita fa mila vavaka matanjaka arakaraka ny zavatra misy fa rehefa ao anatin'ny ady mangotraka ianao dia mila vavaka tena matanjaka eo mila tena mamoritra loariko tsika mila tena midonga eo amin'ny tompontsika mila manana tempo misisika tsika mila tsy manaiky tsika fa raha tsy zany zany mahatonga ny olona ela be ozy izy jerevo tsara fa raha manamarika tsika dia misy ohatry ny fazy anankitelo eo amin'ny olona izay mandalo ady matetika amin'ny voalohany aloha le ady mafimafy aminazy ihany le izy fa sady mbola variana ihany izy mbola variana amin'ny tantarany amin'ny rakotsirabe izy manomboka mivavaka izy fa mitady ina moa izy ty facilité fotsiny dia manomboka mivavaka kely izy dia tsy mahazo valombavaka izy dia kamo azy zao dia manomboka mitady solution zavatra hafa izy zay mety miarrange anazy hiatrehany an'io situation io misy an'izay stady zay amin'ny voalohany matetika ny zanak'Andriamanitra dia rehefa avy eo arakaraka ny tsy androsoa ny hainao an'Andriamanitra ao anatin'ny olana io izy netrehitra hoe zao no ataoko na zao no ataoko zao no ataoko vo may izy me miletika vo may izy mety tafalatsaka lalina ao anatina problème dia rehefa tena any anatin'ny lalina tanteraka amin'izay efa tapidalakale efa tsisy hevitra intsony efa tena ao anatin'ny fampiretana sy fahaterena tanteraka araka le tenin'Andriamanitra hoe hitady afatratra izy rehefa azo pahoriana mafy any amin'ny Amosy Andriamanitra miteny an'izany satria vo maika mahazo vahana ireo fanaratsy nanemitra azy dia eo amin'izay izy manomboka mitady an'Andriamanitra dia ao anatin'io fotoana io dia jerevo tsara ny ireo marika eo fa ny akamaroantsika efa nandalo tamin'io tena ao anatin'lefa tena poritra tsika ary tena tsisy ninina azo atao tsony dia miantso an'Andriamanitra tsika ary Andriamanitra ane tena miteny izy tena miteny hoe ary antsoa ianareo izy ka ndesy hivavaka amiko dia hiainao nareo aho ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo rakatsanareo amin'ny fonareo rehetra ao amin'ny Jeremia 12:12 Andriamanitra miteny an'izany zany hoe misy situation zany tsy Andriamanitra ny ady amintsika tsy Andriamanitra ny amevaolana fotsiny fa tsika mila mitady an'Andriamanitra tsika mila manana etaeta dia rehefa tena poritra mafy tsika ka mitady an'Andriamanitra dia jinio ange tadydio fotriny hoe aingana be valombavaka io tena tsapanao zany tanan'Andriamanitra mamaly anao zany ao anatin'io fotoana io dia io milasa mahatonga tsika tafiditra ao anatin'le troisième phase le fifaliana amin'izay rehefa avy eo firavoravoana amin'izay rehefa avy eo satria nahazo valombavaka natsapanao hoe tena velona ny Andriamanitra ao tena namonjy anao ke ny Andriamanitra ao tena niainanao ny Andriamanitra ao jereo fa misy an'io fazy io foana fa zany roany tena te hitonanao aza miandry anao ilentika any amin'ny farany ambany aza miandry anao tapidalakale zany fa mila manana fanetretentsika mila manarina ny ambopotsika dia andao tena hitady an'Andriamanitra fa aza miandry hoe potika riavana vao hitady an'Andriamanitra aza miandry hoe ao anatin'ny fahaterena lala vao tena hitady an'Andriamanitra
aza manome fitoerana ho an'ny devoly ary aza manome vanao amin'ny fahavalonao amotika anao zany. Rehefa tehenao an'Andriamanitra tsika averiko ty efa teneniko foana ty teheny consigne ianao teheny toro-dalana amin'Andriamanitra ianao mila mampangina manodidina anao ianao. Raha olona miainao anatina tabataba, ao anatina ady sikorotana, ao anatina lotom-po, ao anatina fitondran-tena maloto, ny fijangajangana, ao anatin'ireny karazana fakafizana ireny horonan-tsary film mondain sy ny mondain sy ny musique mondaine reny, sarotra ny andre feon'Andriamanitra. Fa rehefa te andre feon'Andriamanitra ianao manomboka mana-masina tena, manana fiainana mitokana mangina, dia manomboka hoenao ny feon'Andriamanitra miteny aminao. Enganeka ianao le olona tsy anaiky tsony, manomboka izao ka hoe hiandrom-pitehan'ny fahavalo tanteraka ianao, vohitady an'Andriamanitra, satria za tena miteny na inona riavana olana atrehantsika, Andriamanitra rery ihany no afaka mamonjy sy mampandresantsika ao anatin'ireny. Ary izy raha miteny mihitsy hoe ary manoatra no mmpandresintsika amin'ny alalan'ilay tiantsika, satria tsika efa misy an'ireo karazana fitaovam-piadiana be da be izay afaka ampiasaintsika ao anatin'ny baiboly. Nisy fotoana eteto efa nampianatra antsika ny amin'ny atao hoe kifafa fandringana, le voasoratra amin'ny Isaia 4:20, ny 5:20, kifafa fandringanan'i Jehova amafany ratsy fanao izy ary tsotsarovana tsony ny anarany sy ny taranany. Afaka teneninao reo anatina combat spirituel ny sabatry Jehova zay mafy sady lehibe no mahery. Afaka teneninao reo ny manapatapaka anao, manenjika anao ry leviatana, ry bibilava, ry menarana ela, ry dragona any an-dranomasina, surtout ao anatina resaka combat spirituel amin'ny monde des eaux, ny esprit des eaux zay mitondra fijangajangana, mitondra retina tsy azo tranona, mitondra fampitena, faravana, reny nofo ratsy bibilava sy bibibiby isan-karazany reny, le sabatra iny afaka teneninao. Zay nataoko hoe mila mahafantatry tsika dia manao combat avec précision, fa tsy afaka miala zany ny fahavalo. Tsy maintsy mandresy ianao satria fanahy mahery raha teo ny ao anatina. Tahaka izany zao le amin'ny Apokalipsy 2:20, ny 9:20 efa niresantsika koa ty tao anatin'ny fanandrano zazavavin-drano. Rehefa nandefa n'le rano be le drakona dia nisokatra ny tany dia nitelina n'le rano zay saika amelezany an'le vehivavy, amelezany dragona an'le vehivavy. Dikan'izany ny tany koa dia azontsika ampiasaina hoentintsika miady ao anatina combat spirituel. Raha tsorina zany dia zao ao anatin'ny combat spirituel ny élément naturel dia tena afaka ampiasaintsika be da be mihitsy ary manampy antsika be da be afatsika mandresy ao anatin'ny combat spirituel. Leo ianao, anisan'ny olona mba leo koa ianao, anisan'ny olona teo afaka ianao, anisan'ny olona leony amin'ny zavatra mangeja manodidina anao ianao, mampahory ianao ianao, mety ao anatin'ny aretina, mety ao anatin'ny korotana, mety ao anatin'ny ady, ao anatin'ny fantrana, fampitena, faravana, miteny anao androany andaotsika hivavaka. Mahatonga ny fahavalo mahazovana mampahory atsika ny riavany dia tsika tsy mihetsika. Ary reo raha tsy miseho sentir menacer reo raha vao tsy voaorooro reo, raha vao tsy miorooro reo, fa ianao vavaka manafosafo anazy ny ataonao dia vao may reo maka-plasy mihitsiny eo amin'ny fiainanao, mibana eo amin'ny fiainanao. Fa androany atetehany taonanao, andaotsika hivavaka, andaotsika tsy anaiky. Ary za tena miteny anao ny ao anatin'ny atao hoe combat spirituel, une fois engagé io tsy mahazo memotro zany ianao, fa tohizanao hatramin'ny farany io, ninona ady atrehanao ao anatin'ny ty androany ty zao dia efa miteny anao mety hanofo ratsy ianao androany alina. Zay no afantaranao fa nandona ty vavaka nataontsika androany ty.
manomboka manao riposta ry zareo, manomboka manao fetsiketsehana fa toy izy foana avy ireny ty vavaka ty de toy izy foana aza manaiky fa ho hitanao fa ho resinao reo. Fa tsika manaiky de lasa ohatrany hoe ny Andriamanitra tsika ny tsy mamaly vavaka, ohatra ny Andriamanitra tsy miaina. Fa mila mampiasa stratégie matanjaka tsika ahafahantsika mandresy. Ny mampalahelo ny zanak'Andriamanitra de ringana foana noho tsy hifampiny fahalalana, fa ny mpanompon'ny Satana indray matetika no mahalala hoe mampiasa an'ireo élément naturel reo entiny mamotika ny zanak'Andriamanitra. Fa androany mino aho fa anomboka fantatra zavatra ianao, anomboka ampatsiara angamba marimarina kokoa. Fa reo ne zavatra efa hitantsika ao anaty baiboly, fa ndraindray tsika mamaky andreo de mandalo fotsiny, ndraindray tsika mandalo foatra mivarim-bariana tsy azontsika tsara ny teneny, ndraindray ty sady mamaky fa nysaintsika ary mandehandeha any ambadika any de tsy azontsika tsara hoe inona ny teneny. Fa tsika zao mamaky an'izany hoe Jehova de afo mandevona, dikan'izany Jehova zany afo, ny afon'i Jehova zany afaka ampiasaintsika mandevona zavatra be da be. Misy ny atao hoe varatr'afo ao anaty baiboly ao, ny kotroka, ny rivotra efatry ny lanitra. Io rivotra efatry ny lanitra io tena zava-dehibe mihitsy io. Tao amin'ny Ezekela zao io, tao anatin'le taola maina ao amin'le Ezekela fa 7:30. De io ny rahan'i Jehova hoe atsoy ary ny rivotra efatra de andefa fofinaina. De io nitondra fahavelomana an'le taola. Zava-dehibe zany ny ilaitsika andre. Io rivotra efatra io koa voalaza any amin'ny Daniel 7:2. Ny rivotra efatry ny lanitra hozy izy nibosesika de nakao amin'ilay ranomasina lehibe, nanafika tao amin'ilay ranomasina. Dikan'izany rehefa hiady amin'ireo fanany rano zazavaviny rano rehetra ianao de afaka atsonao io rivotra efatry ny lanitra io. Ao amin'ny Zakaria 2:10 koa de mbola voateny foana io rivotra efatry ny lanitra io hoe ary aheliko toy ny rivotra efatry ny lanitra hozy izy Jehova reo fahavalo reo. Dikan'izany rehefa tiana paritaka ny fahavalo ka itsika afaka miantso ny rivotra efatry ny lanitra. Ny rivotra avy any Atsinanana afaka irahantsika mamotika ny fahavalontsika. Fa zao reo zavatra rehetrarehetra tsisy dikany reo raha vao tsy hinoantsika. Voalohany indrindra aloha mila hinoantsika hoe tena afaka manao an'izany Andriamanitra ary tena miasa ao anatin'ireo Andriamanitra. Ary ny faharoa tsy afaka miteniteny foana reo ny vavantsika raha tsy efa madio tsara aloha tsika, efa manamaso tena tsara tsika. Fa raha mbola vavantsika miteniteny foana, nanao zavatra hafahafa tany ambadimbadika tany, ny fosafosana na ratsy eo de tonga de hiteny an'io de tsy afaka miasa amin'io koa Andriamanitra. Fa za miteny anao, andaotsika hivavaka fa tsisy fahavalo tokony haresin'ny zanak'Andriamanitra zany. Raha tena mijorotsika fa tsy fantatsika ny marina de zay tsy mahafaka atsika, fa raha fantatrao ny marina hozy izy ny tenin'Andriamanitra de marina ny manafaka anao tsy ho andefy. Mino aho fa nazava taminao ihany, afaka mametraka fanontaniana ihany moa zay mbola mahatsiaro hoe misy zavatra tsy azo azony ao anatin'ny commentaire. Fa mino aho hoe na de fohy ara fa misy azonao ho raisina zay fanazavana vitsivitsy zay lazaiko zay. Ary mino aho fa afaka hanampy anao zay ahafanao mandresy ny tafiky ny fahavalo. Ninona reo zavatra nampahorian'ny fahavalo anao? Sasany ane asiny andreny aretina tsy azo tranona reny, ny sasany andefasany korota, ny sasany ao anatina fahoriana, ny sasany ao anatina ady ao nivon'ny fianakaviana, ny sasany ary de tena olona tsy mahita tory fotsiny zao isakala zao de mandeha pile ohatra n'ireny radio any ambanivohitra ireny. Misy fampahoriana ohatra zany ataon'ny fahavalo. Fa raha vao tsy manohitra tsika de izy mahazo vahana eo hatramin'ny farany. Fa fotoana zao ry havana
mila miteny mihitsy ianao hoe tena tsy mety amiko intsony ty situationko ty, tena tsy zakako intsony ty situationko ty, tena leo ary za tsy manaiky intsony. Fa raha zany dia andaontsika hivavaka manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy. Aza mbola kivy zany ianao, aza manary toky zany ianao, raha mba fantatrao mihitsy hoe ohatry ny ahoana fitiavan'i Jesosy ianao. Ndraindray tsika dia tsy enjery fotsiny fa ny ainy ara nafoiny, iza mbola nafony ainy ho anao. Ndraindray le olona miteny anao hoe je t'aime tamin'ny folo taona lasa mety efa manao tsinitsina anao amizao, fa Jesosy ny ainy mihitsy ny nafoiny ho anao. Verena amin'ny Jesosy ianao androany, mbola manana hevitra heverana anao izy, mbola afaka manova ny fiainanao izy, tsy publicité zany fa tena afaka manova ny fiainanao izy, mbola afaka mamadika ny tantaram-piainantsika Andriamanitra. Ndaontsika hivavaka, andaontsika hitondra ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra, dia andaontsika hapiatra andray sy hapiatra ny fahefana izay nomen'Andriamanitra atsika, ahafahantsika mandresy ireo karazana tafiky ny fahavalo izay fototry ny fahorentsika hatramin'izay. Izay no ela fa andaontsika hivavaka. Za mivavaka mitarika ary mety ny akamarony anao hoe izao dia inao koa mamerina dia izao, satria matetika za manao hoe izahay ny aminay kanefany misy karazana fanahy izay manafika an'le olona le voafokako ao anatin'le izahay nefa le olona mbola tsy tena vonina, dia aty amiko ny izy nitezitra rehefa avy eo. Izay mahatonga le izy lasa hoe izao indray ny lasa betsaka kokoa, fa tena tsapako hoe tena mafy le izy indraindray dia tsy maintsy mitandrina ihany tsika fa ny combat spirituel zavatra tsy azo sangisangiana. Aleo izay tena vonina ihany no manao, araka le teny hoe izay vonina ihany no mandeha. Zay fa ndaontsika hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra, misaotra anao izay satria tena tianao zahay, misaotra anao izay satria mbola manana hevitra heverana anay ianao, tsy mamela anay ho potiky ny sitrapony fahavalonay ianao Andriamanitra, fa mbola mamindra fo aminay mandrakariva, dia mbola manana fotoana indray izay mifampahery, mifampizara, mifampianatra, manovo fahalalana eto anatrihanao indray amin'izao alina zao. Mankasitraka Jesosy malala satria tena lehibe ny fitiavanao, lehibe ny famonjena izay vitanao taminay Andriamanitra, ary zany mahatonga anay samy mbola manantsona anao, satria ianao no tsy mba manilikilika anay, ianao no tsy mba mitsara anay, ianao no tsy mba manameloka anay. Mahafantatra ny nalehanay rehetra ianao Andriamanitra, mahafantatra ny ratra sy ny ady tsaina, ny geja sy fatotra rehetra izay mangeja ny tsirairay avy ianao. Androany ady Jesosy manantsona anao, satria teo afaka ary madoky afanirahanao no mbola afaka manafaka indray. Mifona aminao a Jesosy ny amin'ny fahotako rehetra, mifona aminao a Jesosy ny amin'ny fahazarany ratsy, ny amin'ireo karazana eritreritra maloto rehetra, mamindra-fo amin'ny tsirairay avy ianao Jesosy, ny amin'ireo olona rehetra izay manaraka sy mandray an'izao fandaharana izao, ninina fahotany, ninina fahazarany ratsy, mamindra-fo Jesosy indrindrandrindra ny amin'ny teniteny foana izay ampiasainay mivavanay, ny amin'ny tsy fahamasinana, ny amin'ny ny fitenenany ratsy, ny fankalana, ny fitsaratsarana, ny fosafosa, ireo zavatra rehetra izay ampiasainay mivavanay, ny lainga sy ny fitaka. Tsy ahafahanao manamarina ny teny izay tenenay, nefa ianao dia nanome fahefananay mihitsy hoe na inona fezinay ety ambony tany dia voafehany an-danitra, fezina amin'ny alalan'ny teny ange zany, ny vava no miasa ao anatin'izany, ary ny teny dia manana hery, kanefa dia tsy hajanay vavanay. Mamindra-fo Jesosy ny amin'ireo fomba maloto sy vetaveta rehetra, ny amin'izay mbola tafiditra ao anatiny ireny, na dia ataoko hoe manambady ara-dalàna, fa indraindray ny vava no ampiasainy hoentina
Manatateraka andreny fafinaretana any anatin'ny firaisana ara-nofo ireny. Hitanao nge zany Jesosy, zany mahatonga anay tsy manana hery, zany mahatonga ny ositray miala Jesosy. Hitanao reny, mamindrafo amin'ireny olona reny ianao Jesosy. Raha mbola misy ao anatin'ireny, amin'ireto olona zay manaraka sy maheno an'ity vavaka ty, na oviana na oviana, mamindrafo ianao androany. Satria Andriamanitra masina ianao, dia mila olona masina ianao, dia hamasiny zay Andriamanitra, satria ny fahamarinanay dia tahaka ny lamba misondray ao anaty ianao. Faokan-dranao Jesosy anadio anay ireo karazana lotom-po, ireo karazana fakamangidy, vokatry ny tsy fahaiza mamela heloka Jesosy. Be da be ireo maratra vokatry ny teny, ny amin'ireo karazana tsindrim-paingotra madinidinika, ny amin'ireo karazana zana-tsipika mirehitra alefa ny Satana vokatry ny teny marary, ny fandatsalatsana. Mamindrafo Jesosy ianao, diovy amin'ny ranao fonay androany. Esory ny alahelo, esory ny akiviana, esory ny fahasopana tenana rehetra, esory daholo Jesosy. Ireo fomba rehetra zay nentin'ny olona nanaratsy anay, nanameloka anay, nandoto anay, ninizaniza Jesosy, mety hoe manana alahelo aminay ny fonanay eto anaty ianao reny. Ireo fahatezeran'ny olona, leo resaky ny olona, ny fanenjehana any ambadibadikany, manamaimbo anay, mandoto anay, mampetipetina fifandraisanay aminao, ny fonanay eto anaty ianao reny Jesosy. Mamindrafo aminay ianao androany Andriamanitra, sitrano ny fanahiko Andriamanitra, sitrano ny fanahy tsirairay, sitrano ny fanahiko, sitrano ny foko, sitrano ny any anaty lalina, ny haiko rehetra. Esory zay rehetra tsy avy aminao, ireo karazana fandotona tamin'ny alalan'ny asa famosavina, ireo karazana heriniody, ireo zavatra nafafafy aminay tany anatin'ny toromaso, ireo karazana zavatra napetapetaka ahafahan'ireo fanaratsy mikontrôle anay distance, mi-influencer ny comportement anay, mi-influencer ny décision anay. Androany Jesosy, aoka ndranao amotika andreny, aoka ndranao andrava andreny, aoka ndranao Jesosy amafa andreny amin'izao fotoana izao. Mamindrafo Jesosy ny amin'ireo karazana loto rehetra zay manarina masonay, manarina masom-pananay, ny amin'ireo zavatra jereny masonay, manajamba ny masom-pananay, manentsina ny sofinay, mahatonga anay tsy hay andre ny révélation, ny consigne avy aminao, mahatonga anay tsy hahita ireo zavatra rehetra zay tianao hampahafantarina anay. Mamindrafo Jesosy, mamindrafo aoka ny ranao Jesosy, analan'ireo karazana andro rehetra zay manarina masonay, ireo karazana voaly, ireo karazana sarina rehetra, esory daholo reny androany Jesosy. Mamindrafo aminay ianao, esory ireo karazana loto rehetra, ireo karazana tampona rehetra zay manampina ny sofinay, ngoty zany androany Andriamanitra. Mamindrafo aminay koa ianao tompony amin'ny tsy fahalalana rehetra, mamindrafo ianao ny amin'ny kitoto ny tandrevaka rehetra, mamindrafo ny amin'ireo karazana fandanidani-potoana amin'ny tsisy dikany, ny amin'ny rendrarendra, ny amin'ny filalaovany ratsy mandany ny fotoana anay. Reny anakalozanay, ny fanovozana fahalalana ao anatin'ny teninao, ny fiainona toroteny sy ny fampianarana matetika. Aokandranao Jesosy anatsio anay, aokandranao Jesosy amafan'ireo eloka ireo tsy ahafan'ny Satana miapanganay tsony ao anatin'ireo adalana rehetra vitanay ireo. Esory daholo Jesosy ireo karazana myopie spirituelle rehetra, ireo karazana katarakta spirituelle rehetra zay manajamba anay, manajamba ny masom-pananay. Dia avozy indray zay Jesosy amin'izao fotoana izao, avozy indray zay Jesosy amin'izao fotoana izao, avozy manontolo ny tenanay, ny any amin'ny fananay, noho ny amin'ny ranao ny angatanay izany.
Hakenao Andriamanitra ho hanala andreo karazana olona rehetra zay nirany Satana, napetraka Satana manodidina finay ao eo amin'ny fiainanay mba hanapotsika anay na mba ho ampiasainy hanapotsika anay anerinany. Tonoko amin'ny anaranao Jesosy manomboka hipotry reny olona reny, manomboka tsy afa-miafina intsony reny olona reny, manomboka miala daholo ireo karazana masika ny fiatsaram-belatsy amin'ireny olona reny manomboka androany. Satria omenao fahiratan-tsaina, omenao discernement afaka manavaka an'ireny olona reny manomboka androany. Mila miova ny fiainako Jesosy, mila miova ny fiainako, mila miova ny entourageko, zay rehetra tsy avy aminao dia ngoto androany amin'ny anaranao ny angatahako an'izany. Aoka ianao Jehova anaisotra andreo karazana lehilahy mahery sy vehivavy mahery ny fiainako hatramin'izay. Mangataka ireo olona rehetra zay mibahana eo amin'ny fiainako, mibahana ny eo amin'ny tetikasanay, ny fiainam-panahy, ny amin'ny fahasalamana, ny afidiram-bola, ny fiainatokantrano, ireo fahavalo ny ray aman-dreninay, ny razam-benay mbola manaraka anay hatramin'izao, ireo fanahy fahagola zay nampahory hatrany amin'ny razam-benay mbola miampitapita manaraka hatramin'izao. Androany Jehova, aoka leo rivotra efatry ny lanitra ao hitsoka andreny, anaparitaka andreny, miala eo fiainako manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Za tsy manaiky anareo zany intsony. Ireo karazana tendrom-bohitra rehetra, ireo karazana blocage rehetra, ireo karazana barrière, ninona zavatra napetraky ny fahavalo teo fiainako, mandidy andreo rivotra efatry ny lanitra androany, marodana andreny, manala andreny, mitoka andreny amin'ny anaran'i Jesosy. Manomboka miala eo fiainako nareo, miala eo amin'ny fiainako nareo manomboka zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evan'i Nazareta. Ireo zareo karazana zavatra rehetra zay napetrapetraka anareo teo amin'ny fiainako, hitondra fahavarim-barianana, hitondra tsy fifantohana. Ireo karazana olona zay mitsetsitra ny heriko, suceur de temps, suceur d'énergie. Ireo karazana limite, ireo karazana manda zay nataonareo tonoko, miongotra daholo reny, miongotra daholo reny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny rivotra efatry ny lanitra malongotra andreny hatramin'ny fakany, manala andreny eo fiainako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Nazareta. Miala daholo nareo amin'ny anaran'i Jesosy, miantso andreo rivotra efatry ny lanitra reo amin'izao fotoana izao, anaparitaka andreo karazana zavona, ireo karazana vovoka, setroka nataon'ny fahavalo entina anakanana tsy hana fifandraisana amin'Andriamanitra, mahatonga ho takona tsy ahafahan'Andriamanitra milokalizia, tsy ahafahandreo anjelin'Andriamanitra milokalizia hitondra fitahiana ho ahy. Androany tonoko dissipe daholo reny, miala daholo reny, tsofin'ny rivotr'Andriamanitra reny, tsofin'ny rivotry ny lanitra reny. Fa tonoko amin'ny anaran'i Jesosy, manomboka madio ny fiainako, manomboka madio ny fiainako. Avereny tsara mihitsy zany, manomboka madio ny fiainako, manomboka mitaratra ny fiainako, ny fahazavany lanitry ny lanitra manomboka androany, dia feno famirapiratany voninahitran'Andriamanitra ny fiainako manomboka androany, misy mazava ny fiainako manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Maminany ireo karazana fahoriana sy ataka rehetra nataonareo amin'ny alalan'ny rano, amin'ny alalan'ny rivotra, amin'ny alalan'ny afo, amin'ny alalan'ny zava-maniry, ny biby, ny olona, ny kitana mambolana, na inona élément naturel, na tany na ny lanitra, nareo asitra isan-karazany, hozoniko tsy ambilina daholo reny, foana sy tsy ambilina daholo reny amin'ny anaran'i Jesosy. Tonoko ny afon'i Jehova mandevina andreo karazana fitaovam-piadiana rehetra zay foronareo amelezanareo amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ambilina ireo, ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy evan'i Nazareta mandidy andreo fanaratsy rehetra zay mirakarana miasa ao ambadika andreny, miverina mifodotra any amin'izay maniraka azy, ohatran'izay taratasy diso adresy reny, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur daholo, ireo karazana fanaratsy rehetrarehetra zay rakarana amin'ny fiainako ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Za tsy manaiky zany intsony, za tsy miara-miasa aminareo, za tsy miara-miasa aminareo, fa ny Jesosy, Jesosy ny tompo sy mpamonjy ny fiainako, ny rano Jesosy mikorina ato anatiko. Noho izany za tsy mifampiraraha aminareo intsony. Mangataka Jesosy ny famindramponao, niza amin'ireo olona manodidina,
na piraita-po na ray aman-dreny na fianakaviana na avambady na namana mantsakaiza mety mbola manao zavatra fahafa any ambadimbadika tononoko amin'ny rano Jesosy afaka amin'ireny tsy azonareo anameloana reny Satana tapahako amin'ny rano Jesosy ny fifandraisako amin'ireny olona reny amin'ny tontolo ara-panahy tsy afaka manameloka amin'ny zavatra ataon'ireny olona reny nareo satria za dia efa olona navotana tamin'ny rano Jesosy olom-baovao madio masina amin'ny anaran'i Jesosy satria zanaka ny manafaka dia afaka tokoa amin'ny anaran'i Jesosy noho izany levona daholo ireo fiampangana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta dia miverina fototra ny daholo ireo karazana fanaratsy rehetra izay rakiranareo tao amin'ny fiainako ireo amin'ny anaran'i Jesosy miantso ny varatra izay asa tanan'Andriamanitra miantso ny kotroka ilatsaka any amin'ireo tobony fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny elatra sy ny varatafo ilatsaka any amin'ny toeram-pivoriany ratsy fanahy rehetra ireo izay mivory ireo izay mikonikony anao zavatra momba anao karazana planina entina mitena sy andravana hitondra fampiteny faravana fahafatesana loza accident sorona tonoko ny varatafo milatsaka any amin'ny kaony ennemi amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ireo karazana fanaratsy rehetra ireo karazana prince de ténèbres rehetra ireo karazana fanany rano zazavavin-drano ireo karazana fanany mpamosavy ny piskidy ny mpanao magia ny mpanao fankatovana ireo fanany franc-maçonnerie sy ny illuminati rehetra ireo fanany vazimba kalalolo ny tromba ny razana ireo fanany demini rehetra amin'ny anaran'i Jesosy miantso ny rivotra avy any antsinanana manaparitaka an'ireo miala eo fenako amin'ny anaran'i Jesosy lasa miverina fototra any amin'ny tobo ny fahavalo izay maniraka anareo ireo ny te hiantsoantso anareo ireo ny te hiara hiasa aminareo anareo manao ny asanareo amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy mahazo mikitika anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta miantso amin'ny anaran'i Jesosy manonona amin'ny anaran'i Jesosy ny afo mandevina ny tornade de feu ny tempête de feu any amin'ny tobon'ireo izay miady amiko amin'ny anaran'i Jesosy ny rivotra efatry ny lanitra amin'ny anaran'i Jesosy aoka hiditra hatrany ambanin'ny ranomasina any amin'ny fanambanin'ny ranomasina amin'ny anaran'i Jesosy andevina ny tobon'ny fahavalo izay miazona andreo karazana rakitra tokony ho any amin'ny maizina ny arena tokony ho afena any amin'ny mangingina amin'ny anaran'i Jesosy dia tanteraka amiko ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia hoe ny arenan-dranomasina afindra hotariana any aminao izy ary ny arena firenena afindra any aminao tonoko amin'ny anaran'i Jesosy boule de feu ny varatrafo midina hatrany amin'ny fanambanin'ny ranomasina ny rivotra efatry ny lanitra mamaky ny ranomasina amin'izao fotoana izao malozongozona ny fanjakan'ny rano sy ny zazavavin-drano rehetra amin'ny anaran'i Jesosy tsy maintsy mamototra izay rehetra mombanareo mamototra izay rehetra mombanareo amin'ny anaran'i Jesosy zay tsy manaiky tsony ireo karazana fahantrana fahoriana aretina ady korotana izay terenareo iainanay amin'ny anaran'i Jesosy ninonareo karazana rituel rehetra nataon'ireo mpanomponareo ireo mpanompo fanandrano zazavavin-drano ireo mpanao ody fity mpanao fandroita-karena mpaka fiarovana mandeha milaza fa mitsabo olona marary ny zao reo mangalatra momba anay androany tonoko rava daholo zany foana daholo ireo karazana formana échange transaction rehetrarehetra izay natao makasika anay lavina amin'ny anaran'i Jesosy zany foana amin'ny anaran'i Jesosy zany miverina milona izay rehetra makasika anay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ninonareo karazana zavatra mody nomena anay mety misy taona zareo mety nanome cadeau mety mody nanampy mody nanome vola mody nanome sakafo nefa reny nentina nividianana ny anjara voatendriko ny anjara fitahina tokony ho androany laviko amin'ny anaran'i Jesosy zany laviko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta dia miantso ny rivotra efatry ny lanitra anangona an'ireo anjara voatendry anjara fitahiny tsirairay avy izay voageza any ambadimbadika androany amin'ny anaran'i Jesosy ny rivotra efatry ny lanitra manangona an'ireny manomboka any amin'ny vazantany efatra mamerina an'ireny any amin'ny tsirairay avy any amin'izay misy azy amin'izao fotoana izao
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay tsy manaiky izany intsony, zay tsy manaiky izany intsony. Miverina amin'ny laon'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Ny rivotra efatry ny lanitra mitondra fofinaina mamelombelona indray. Ninina maty teo amin'ny fiainanay manomboka izao. Mety matimaty ny ara-panahy, mety varim-barina satria nanoranareo amin'ny voyage satanika. Andany fotoananay, andrebireby anay, anala fifatoanay, tonoko fa levony reny stratégienareo reny, tsy ambinina intsony, tsofoko rano amin'ny anaran'i Jesosy. Fofinaina mahavelona manomboka misy famelombelomana indray ny fiainam-panahy, misy famelombelomana indray ny fiainam-pitiavana, ny fiainatokantrano, ny fahasalamana, ny fidiram-bola, ny asa fivelomana, ny fianarany ankizy, ny tetikasa rehetra, ny fifankatiavan'ny mpianakavy. Manomboka miverina amin'ny laoniny daholo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy amiantso. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amiantso. Fahaverezan-kevitra faratapiny ho an'ireo olona rehetra izay mitsangana ho fahavalonareo. Ireo fototry ny fahorianareo. Ireo olona izay fototry ny fahoriana tsirairay avy ireo. Androany amin'ny anaran'i Jesosy miantso ny fahaverezan-kevitra faratapiny, ny olana miavosa, ny fahoriana sy ny loza misesisesy ao amin'ny tombon'ireo mandra-pamitsorany fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy mamotsitra nareo amin'ny anaran'i Jesosy satria ny tenin'Andriamanitra marina hoe arak'izay tianao atao aminao no mba ataovy amin'ny hafa koa toy izany. Ka matoa nareo mandefa zavatra ohatrareny aty aminay, dia reny zany no tianareo atao aminareo. Dia androany miantso an'ireny amin'ny anaran'i Jesosy. Marina aminareo avy zato eny izay rehetra loza mikasainareo taminay amin'ny anaran'i Jesosy. Mandra-pamitsorana nareo momba anay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Zay tsy manaiky izany intsony, zay tsy manaiky izany intsony. Ny anaran'i Jesosy mandidy aho aoka ireo fanampiady an-trano azo an'ireo fahavalo ireo. Mandidy amin'ny anaran'i Jesosy aho miady an-trano ireo fahavalo ireo tahaka an'izay nahazo an'ireo zanak'Israely hatramin'izay. Ataon'i Jehova mifamely amin'ny sabatra ihany isamy izy, dia tonoko fa marina koa izany manomboka androany amin'ireo fahavalonay ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Mifandringana, mifamono, miady an-trano ao isamy izy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Fa ny zanak'Andriamanitra kosa mandray ny baby fotsiny manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Androany a Jehova mangataka aoka le rivotra avy any Antsinanana izay nentinao namaky ny sambony Tarsisy arak'izay voasoratra ao amin'ny Salamo 7:7 dia tahaka izany koa Jesosy aoka io rivotra avy any Antsinanana io no entina hamaky an'ireo karazana fahantrana, ireo karazana fahatarana, ireo karazana aretina, ireo karazana fahafambaraka, ireo karazana sakana sy fefy, ireo karazana fetra nataony fahavalo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Ninina karazana limity nataony fahavalo, ninina karazana barrière nataony fahavalo, ninina karazana fiainana no tereny fahavalo ny ainanay. Aoka ny rivotra avy any Antsinanana izay nentinao namaky ny sambony Tarsisy amaky an'ireo manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ary io rivotra avy any Antsinanana io koa Jesosy androany ny tononoko mamaky an'ireo karazana moyen de transport mistika rehetrarehetra izay ampiasain'ny fahavalo. Rehefa amin'ny alina tahaka izao ry zareo, ndraindray izy mandeha bateau, ndraindray izy mandeha hélicoptère, ndraindray izy mandeha avion. Mety gaga ianao ry havana amin'izany zavatra teneniko izany, fa zany ny ataon'ireo amin'ny alina. Za misy fotoana eto amin'ny alina tena maheno ohatry ny avion miaterira eto mihitsiny. Mampiasa an'ireny ireo mpamosavy ireo amin'ny alina. Ireo karazana zavatra manidina, ireo kofafa hoentina manidina. Androany tonoko ny rivotra avy any Antsinanana mamaky an'ireo moyen de transport mistika rehetrarehetra izay entina manantona anareo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia marina aminay ny tenin'Andriamanitra hoe raha manantona inay, inana ny nofinay ny fahavalo izay raha filahanay, dia izy ihany no lavo. Ny tenin'Andriamanitra ny marina hoe raha manantona anay ianareo, lala natokana natonanareo anay,
fahalalana fitona soiranareo anay satria ny sandriny Jehova mambombo anay ny rano Jehova ny mandafy fiarovana avo anay dia zany afo zany mandora anareo ary zay tsy mipetrapetraka fotsiny fa manana garde du corps zay teny anjerin Jehova mitombo manodidina zay matahotra azy ka miaro azy dia androany manodidy andreo anjeny zay miasa manodidina anay reo garde du corps nareo amin'ny anaran'i Jesosy mandrodana andreo karazana fiandry rehetra zay napetraky ny fahavalo any amin'ny isa-tokantrano manakana fitahina manenjika andreo anjely maizina rehetrarehetra reo amin'ny sabatry Jehova ary tsy miveriny reo anjely mpiady reo mangataka Jehova anjely mpiady mahery avy aminao folo legiona isa-tokantrano isan'olona anenjika andreo anjely maizina reo ary tsy mitsatra ny ady mandrapazona ny fandresena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tsy miveriny reny mandra-pahalanindritra amin'ny anaran'i Jesosy koa manomboka mamotika sahady ny am'ireo karazana contre-attaque rehetra zay ataonareo laviko tanteraka ny contre-attaque zay ataonareo ny contre-attaque noho ny am'ireto olona zay etiko ambavaka reto ampahorinareo anay amin'ny anaran'i Jesosy lavina zany potehana zany ravana amin'ny rivotra avy any antsinanana zany ravana amin'ny rivotra efatry ny lanitra zany dia misamaritaka zany fony zany miverina fototra any aminareo zay rehetra nataonareo fa mangataka azy Jesosy vonjeo zay satria ianao mpamonjy anay ianao miteny hoe atsoy dia hovaliko ianao no antsonay vonjeo zay Jesosy vonjeo ny tsirairay avy Jesosy vonjeo ny fiainany tsirairay avy vonjeo ny fiainam-pananay vonjeo ny fiainatokantrano vonjeo ny fiainam-pitiavany tsirairay avy vonjeo Jesosy ny asa fivelomana ny fidiram-bola ny fahasalamana ny fifandraisana ny fianaran'ny ankizy ao anatin'ny fanomanana fidiran'ny mpianatra be da be ny fanafian'ny fahavalo vonjeo zay fa ianao no Andriamanitray aoka tsy homenatra sy angaiay Jehova zay rehetra tena miantso anao tena miandry ianao fa ho marina ny teninao hoe zay miandry an'i Jehova dia androso hery kosa arovy zay arovy feno ny tsirairay avy arovy zay rehetra efa nokasainao anay arovy Jesosy mitenanay ny anay ny fananay arovy ny fanananay rehetra arovy ny ministeranay arovy zao fandaharana zao arovy ny cerclenay rehetra Jesosy esorino karazana infiltration satanika rehetra eo amin'ny fiainanay any amin'ny cercle d'amianay na dia ataoko amin'reto relation virtuelle amin'reto réseaux sociaux reto be da be ireo karazana infiltration satanika olona vetaveta olona ratsy fitondran-tena olona miditra ato anatin'ny groupe miditra ao anatiny page sy ny compte Facebook mba handoto ny fiainam-pananay ngoto reny Jesosy esory reny rehefa tsy olona afaka niova izy hijanona eo ihain'ny fampianarana dia esory reny mba tsy hamono aminay ny fananay arovy amin'ny ratsy rehetra zay vonjeo sy arovy Jesosy reo mpanasoanay rehetra ihany koa vatsio reo Jesosy aoka tsy hanan-java mahory reo dia fenony eronao reo ahafan'ireo matateraka ny fikasanao aminay tsirairay avy aoka ny rivotra avy any avaratra le rivotra mitondra fitahina le rivotra mitondra fananganana avy aminao hitondra fananganana sy famerim-belomana ary fitahiana ao amin'ny fiainanay tsirairay avy indray manomboka androany aoka le rivotra avy any avaratra Jesosy anokatra n'ireo karazana varavarana rehetra zay narindry Satana teo amin'ny fiainanay ary ianao Jesosy Kristy lay tompony fanalahidiny Davida lay manorotoronidy visy ny varavarana rehetra nitonoko manokatra ny varavarana rehetra koa zay narindry Satana teo amin'ny fiainanay ianao ny anokatra ny lanitrao zay rakitrao fitehirizatso androtsanao fitahina manana ambiampy amin'ny fiainana tsirairay avy manomboka androany fenony herinao zay fanamasina fenony herinao zay fanamasina mba hahafahanay mijoro mba hahafahanay tsy angozogozo mba tonga anay connecté aminao foana betsaka ny ady atrehanay Jesosy nefa matoky zay fa
mahery ny atsy anatinay fa tsy fanaosy ary fanjakana tsy azo ampirona ny atsy anatinay rehefa tena mijoro amin'ny teninao zay mifikitra amin'ny teninao ary mijoro amin'ny sitraponao de momba anay ianao ary rehefa ianao momba anay de tsisy atohitra anay zany sotranao zay Jesosy androany satria noho ny fiarovanao anay de tsy ampaninina anay intsony ny fahavalo ary tsy ampahory anay intsony araka ny teninao ny zanaky ny ratsy fanahy ianao no miajinay ianao no amafandreny amin'ny kofafa fandringananao ny ratsy fanahy izy ianao tsy maintsy ampijalijalina ianao ny amafandreny ao amin'ny bokinao mandrakizay ary de fafanao tsy ho tsarovana tsony ny anarany sy ny tarana tsy za Jesosy miteny an'izany fa teninao soratanao amin'ny Isaia 4:20 zany de averiko mampatsiahy satria ozy izy ianao miteny satria ianao de miteny hoe ianareo zay mpampatsiahy Jehova aza mitsahatra teninao zany aoka ny ratsy fanao ampijalijalina aoka ianao ny amafandreny amin'ny kofafa fandringananao ary aoka ho levonao tsy tsarovana tsony ireny sy ny taranany mandrakizay fa zay kosa Jesosy izay de olona le velona trapamonjeny zay ho velona finaritra zay manomboka hita ny fahatsaranao zay ho feny famiraparatavonay tao ny kita amin'ny fiainanay ny masoandrom-piainanay mba ho marina fa olona noforonao zay mba hanambarany fiderananao tononoko amin'ny anaranao Jesosy fa zay le olona hita ny fahatsaranao ho velona zay fa tsy ho faty mahatratra nisan'ny andronay zay amin'ny anaran Jesosy tsy ho lany vatsy zay tsy ho oromboly zay tsy ho diso fanampiny zay fa fahasoavana sy famindram-pony manaraka anay amin'ny andronay sisa rehetra araka ny tenao amin'ny anaran Jesosy ny amin'ny ran Jesosy asiko tomboka sy andran Jesosy zay rehetra ny roana sy ny lavina zay rehetra ny tapahana didina tsy miverina tsy mandrakizay anaran Jesosy asinay tomboka sy andran Jesosy ny varavarana rehetra zay mivoanareo tsy azonareo verenina tsony afatra amin'ny anaran Jesosy koa fa nampamalifaty rehetra tsy mamalifaty aminay zany nareo tsy mahazo mikitikitika anay sy momba anay rehetra nareo na ny ankonana fianakaviana namana mantsakaiza reo olona rehetra zay fanerasera aminay na ankolaka na mivantana indrindra reo bienfaiteur anay ny fanananay rehetra na antsanan tanahy reo anjara fitena sy fahasoavana rehetra ny anjara voatendry zay tokony raisinay satria Jehova manisy fefy manodidina anay ny volonela ny anaromany anay ary matoky a Jesosy ny teninao miteny hoe ny fiainanay miara-miafina aminao Kristy de inaccessible ho anao fiainanay satana amin'ny anaran Jesosy fa lasa ianao mandeha any amin'izay rehetra miara-miasa aminao any amin'izay maniraka anao any amin'izay rehetra ny antsoantso anao any ianao mandeha amin'ny anaran Jesosy any ianao manao ny asanao 100 fois plus ny intensité ny amin'ny anaran Jesosy mba tonga anareo tsy hikitika anay zany tsony amin'ny anaran Jesosy de mankasitraka tompo misaotra ny amin'ny asa magaga zay tinao manafaka ny tsirairay avy misaotra ny amin'ny Jesosy fanamasinao zay miasa fenao amin'ny tsirairay avy misaotra ny amin'ny fananganana misaotra ny amin'ny fanasitranana misaotra ny amin'ny fifaliana omeo fofeny fifaliana zay Jesosy omeo fofeny firavoravony zay satria Andriamanitra miasa ao anatin'ny fofeny firavoravony ianao omeo fo mahay mideranao zay esory lavitra anay fofeny fimonomononana feno kritika fehezon'ny vavanay Jesosy mba hamasino anao mba ho masina zay ary ho tony zay rehetra teneninay no nery sosotra zay miasa tsy anatinay de mankasitraka tompo malalany amin'ny fotoana rehetra zay nafanay ny ara mifampivavaka ndray tamin'ity an'ity raha izany tompo hanitra kasitrany ao anatrianao ary ny fiadananao zay mihoatra no fahalalana rehetra kosa ny tononoko aminay tsirairay avy araka ny be fitiavana de misaotra indrindra raiko amin'ny anaran Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Amen. Amen.
Izay ny vavaka izay nataontsika androany a, mangasitraka antsika rehetra izay nanaraka hatramin'ny farany a, isaorana ny tompony amin'ny fotoana, havereny matetika izay vavaka izay. Raha nisan'ny olona mandalo olana ianao a, dia havereny matetika izay vavaka izay a, miaraka fitarian'ny fanahy masina mety mbola mahavita tsara lavitra n'izay ianao a, fa za miteny ianao, aza manaiky ianao, aza manaiky tereny fahavalo iaina, le fiainana tsy tiany ihany ny tereny iainanao, dia nenao le tsara angalarana. Fa raha vao manaiky tsika dia mifahavalo mahazo valo. Mirary soa antsika rehetra, tahiny Jesosy tompoko. Veloma daholo a, amanaraka indray.